tsy asa antsatana velively ny yoga ary mety tsara amin'ny fiainan'ny malagasy. Isan'ny fantatra izany nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pireneny ny yoga izay nokarakaray ny masovoan'ny Inde teny soavim-bahoaka omaly. Fotoana nafana nampafantatra bebe kokoa ny mombamomba izany sehatra izany koa ty fotoana omaly ity. Tsy asa maizina velively ny yoga araka ny nambarany sasany vao mainka aza mety sy mifanaraka soamatsara amin'ny fiainan'ny malagasy. Isan'ny voto zany nandritra ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny yoga izay nikarakaray masivoan'ny Inde tetsy amin'ny bolodrome mety soavim-bahoaka omaly. Fanipaka mahitsy any kolotsaina malagasy sy ny filozofia ny yoga. Diso be mihitsy le hoe indrindra fa naheno ahako tamin'ny radio hoe ny yoga de vecteur de l'obscurantisme tamin'ny radio dia nataitra be mihitsy zay ka amin'izay fa le olona mihitsy hoe yoga de tsaratsara foana. Nanamarika ty fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny yoga ty ny fisian'ireo trano eva mitazomireo club sy fikambana maro samihafa miangalan'ny taranja yoga, nahafahana nampafantatra bebe koa ny kolotsaina yoga sy ireo tombontsoa entiny eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, ara-tsaina sy eo amin'ny fiainana amin'ny ankabeny. Asehoantsika maso misokatra aloha zany le izy dia ahitanareo hoe ianareo tsisy hipnôzy atao hoe ohatrany fa ianareo rehefa aveo rehefa mikiky dia hotsapanareo hoe ianareo no mangataka n'ilay zavatra rehetrarehetra atao ao anatin'izy. Nisongadina ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny vatana niarahana tamin'ireo mpitsidika izay liana amin'ny hisehatry ny yoga. Fahalalam-baovao ny fahitalavitra matery ry mpijery ajaina isaorana isika tany atokantrano tany naritra nijery hatramin'ny farany manentana anao hatrany. Tsy ala amin'ny fahitalavitra matery mbola ao ireo fandarana maro izay no manana ho antsika. Ny tena kosa dia mihetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.